Dia ho ampitomboana amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Faly miarabantsika rehetra indray amin'ity tolakandro ity ary ao anatin'ity video ity tsika dia hiresaka manokana tsika ny momba ny atao hoe mihiraka ny fahefana ary ny antom-pisiana. Mihiraka sy ny fahefana ary ny antom-pisiana, zay no resahantsika. Nisy fotoana ny resaka hoe amin'izao fotoana izao mampalahelo ny kristianina dia lasa be dia be ny tsy mahalala ny antom-pisiany, be dia be ny tsy mahalala ny hiraka anandrany Jesosy anazy ary dia lasa kristianina lasa sanatria, lasa kristianina miandry fahafatesana, lasa kristianina voavonotsy fa miandry fahafatesana, tsy mahalala ny antom-pisiany, tsy mahalala ny hiraka nampanaoviny Jesosy anazy. Dia androantsika hiresaka an'izay hoe inona arany, ahoana ny fomba lalàna ny atao hoe antom-pisiana, inona ny hiraka mpanaoviny Kristy anao ary inona ny fahefana nomeny anao raha tena zanak'Andriamanitra ianao, raha tena kristianina ianao. Voalohany indrindra aloha ny zavatra mila azontsika Andriamanitra rehefa namorona ny olombelona dia nanome hiraka Andriamanitra ozy izy hoe mampanimpo ozy izy ny tany, anjakao ny zavatra rehetrarehetra, mampanimpo ny tany ozy izy ary manjakao ozy izy amin'ny hazan-drano sy ny voromanidina sy ny biby mandady sy ny biby mikisaka rehetra ozy izy eto ambonin'ny tany. Nomen'Andriamanitra n'izay fahefana izay zany ny zanak'olombelona i Adama sy Eva moa principalement. Fa saingy nomen'Andriamanitra koa izy responsabilité hoe azy hinanana ozy izy ny azo fahalalan-tsara sy ny ratsy. Ary rehefa nandika an'izay zavatra izay Adama sy Eva dia tafala tao anatin'le mission, la hiraka izay nampanindran'Andriamanitra izy, tafala tao anatin'le mission izy. Ary rehefa tafala tao anatin'izay hiraka izay izy dia izay fahefana nomen'Andriamanitra azy izay, izay autorité nomen'Andriamanitra azy izay lasa nomeny ny devoly, lasa nomeny ny devoly io autorité io. Ary nanomboka teo dia ny devoly ny lasa nanana autorité teto ambonin'ny tany. Zany hoe raha ny tena marina zany Andriamanitra rehefa namorona ny olombelona dia ny olombelona no nomeny an'io fahefana io, no nomeny an'io autorité io, no nirahany. Fa saingy tsy nankatoa ny olombelona, nankeo amin'ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy izy, dia tafasaraka tamin'Andriamanitra izy, dia lay fahefana izay nomen'Andriamanitra ny olombelona lasa ny devoly. Dia ny devoly nefa mazava be ny tenin'i Jesosy hoe ny devoly izy tsy ho avy raha tsy handringa na hamotika hamono, handringa na hamono handrava, dia mazava ho azy zany fa niseho ny endrim-pahafatesana rehetra satria tafasaraka amin'Andriamanitra ny olombelona. Dia rehefa ny devoly ny nazo fahefana teto ambonin'ny tany dia zay ny antony mahatonga antsika zao fahorintsika olombelona zao, zay ny antony mahatonga an'izao olana isan-karazana zao, satria nomeny Adama sy Eva ny devoly ilay fahefana. Tsy Andriamanitra kory ny manome fahefana ny devoly, fa fahefana nomen'Andriamanitra ny Adama sy Eva zany no lasa nomeny Adama sy Eva ny devoly. Ary satria Andriamanitra fiainana, dia rehefa nomen'Andriamanitra fahefana i Adama sy Eva njaka ao anaty fiainana, tafasaraka amin'Andriamanitra fiainana nefa izy dia lasa tao anaty fahafatesana izy. Zay ny dikany hoe fahafatesana fisarana amin'Andriamanitra lasa niseho ny endrim-pahafatesana isan-karazany. Dia niseho ny aretina, niseho ny loza isan-karazany, niseho ny ozona, niseho ny tebiteby, niseho ny fahakiviana hatramin'ny tany. Raha mamaky tsika ny Genesis Andriamanitra tsy niteny mihitsy, tsy niteny tamin'ny Adama sy Eva hoe mesany tany ohatra tsy zany ny didin'Andriamanitra, fa manjaka ozy izy. Fa rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra Adama sy Eva dia voaozona ny tany ozy izy no nataonao, aniritsilo anao ozy izy ary ny atsembohan'ny tavanao no hinananao. Zany hoe lasa nisy ozona ny tranga zany, lasa voatery ny atsembohan'ny tavany Adama sy Eva ny tsy maintsy ny hinanany. Vokatr'izany ozona zany dia lasa esclave, lasa mpanompo, lasa esclave du diable moa zany raha ny tena marina, lasa devoly nanjaka teto ambonin'ny tany, dia naseho any daholo ny endrim-pahafatesana isan-karazany. Ary zay
mahatonga hoe mbola misy amanjaka tiany androantsika mbola miaina endrim-pahafatesana zao nefa ry havana ary zay ny fitiavan'andriamanitra zay satria andriamanitra ny nanome ny fahefana de ozy andriamanitra hoe non ho avy aho zy izy a hidina mba ampiavana ny olombelona amiko aloha ho tonga mba hampiavana ny olombelona amiko aloha ary ho tonga eto am'izao tontolo zao zay nanirako ny olombelona mba hanana ny fahefana de ho tonga eto am'izao tontolo zao iverina indray andray ny fahefana iverina indray andray ny fahefana ary de tonga olombelon'andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tonga olombelon'andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ary zany nahatonga an' Jesosy Kristy ny teny hoe indrozy izy efa nomena ny fahefana any an-danitra sy tia tany ndrekuperen'andriamanitra io fahefana io nalohany ny vidin'ny fahafatesana tambin'ny ota nalohany le fahafatesana vidin'lay fahafatesana tambin'ny ota nalohany tamin'ny alalan'ny ainy naveriny teo amin'ndray lay fahefana naveriny teo am' Jesosy Kristy naveriny Jesosy Kristy teo aminy indray lay fahefana nalainy tamin'ny alalan'ny ny asa-pamonjena zay vitany nalainy tamin'ny alalan'ny asa-pamonjena zay vitany zany hoe nataony vita fihavanana tamintsika tamin'ny alalan'ny asa-pamonjena voavelany ray ny elikotsika ary tsika lay andevo teo aloha de no vidiny tamin'ny alalan'ny ainy tamin'ny alalan'ny rany ary de tafaverina tao amintsika tafaverina tao amintsika ary rehefa tafaverina tao amintsika zany natonga n'andriamanitra ny teny hoe indrozy izy efa nomena ny fahefana any an-danitra sy tia tany za kosa ozy izy maniraka anareo mandehana ataovy mpianatra ny firenena rehetra ina dikan'izany liavana dika zany de tsotra ndrekuperen'andriamanitra indray aloha le fahefana satria io ny tena zava-dehibe le fahefana zay nomeny adamaseva ny devoly a ndrekuperen'andriamanitra indray aloha tamin'ny alalan'ny asa-pamonjena tonga olombelon'andriamanitra izy ny netra tonga olombelona izy ny niakatra teo amin'ny azy fijaliana nandoa an'lay fahafatesana zay io fahafatesana io satria nometsika ny devoly nomeny adamaseva ny devoly ny fahefana de lasa tao anaty fahafatesana adamaseva nefa izy tao anaty fiainana tafaray tamin'andriamanitra natolotra andriamanitra ny vidin'andriamanitra tamin'ny alalan'ny ainy io fahafatesana io ary zay matonga hoe voavela mandrak'izay ny elikotsika zay matonga hoe vita fihavanana amin'andriamanitra tsika mandrak'izay raha ohatra ka inotsika zany fahamarinana zany ndrekupere ny fahefana ary efa ndrekupereny ny fahefana dia nomeny mpianatra kosa ny fahefana nomeny atsika zanak'andriamanitra ny fahefana zay mino zay asa-pamonjena zay nomeny atsika ny fahefana zay mino zay asa-pamonjena zay ary io fahefana io no resantsika be a fahefana ny iraka ny androm-pisina ahoana marina raha momban'izy io rehefa nalain'andriamanitra ny fahefana teny zavatra voalohany indrindra aloha nataony vita fihavanana tamintsika satria tsy afaka haniraka atsika izy raha tsy vita fihavanana amintsika satria tsy afaka haniraka atsika izy raha tsy azo ny antoka aloha hoe zananytsika satria tsy afaka haniraka atsika izy raha tsy fantany fa tsy vadika amintsonytsika raha tsy fantany fa afaka irahantsika zay zany ny zavatra nataon'andriamanitra zay ary zay natonga anazy hoe navelany aloha ny elikotsika nambitra-pihavanana tamitsika aloha izy netiny daholo ny endrim-pahafatesana rehetra teo amin'ny azo fijaliana netiny daholo ny endrim-pahafatesana rehetra teo amin'ny azo fijaliana netiny daholo na ny aretina na ny olana na ny tebiteby na ny ozina ny zavatra rehetrarehetra eny hatramin'ny fahafatesana ranofo azy netiny teo amin'ny azo fijaliana la endrim-pahafatesana vokatr'ilay fisarana tamin'andriamanitra netiny teo amin'ny azo fijaliana zany hoe nataony azo antoka tsara aloha fa mitoetra tsara ho amintsika nataony azo antoka tsara aloha fa voavonjy isika nomeny atsika amin'ny famonjena nataony azotsika antoka tsara aloha fa voavela ny elikotsika satria tsy afaka haniraka olona tsy voavela eloko andriamanitra satria tsy afaka haniraka olona tsy mahazo antoka andriamanitra fa vita fihavanana aminy raha olona tsy mahazo antoka vita fihavanana amin'andriamanitra tsy afaka ho irahan'andriamanitra raha olona tsy azo ny antoka fa olona mino ny asa-pamonjena tsy azo ny irahana zay ny antony zay dikan'izany de zao novitainy tanteraka aloha ny asa-pamonjena rehetrarehetra zany hoe navelany ny elikotsika no ny amin'ny raha zay nalatsany tsy misy famelan-keloka raha tsy misy raha latsaka
voavela ny helokontsika, voavela mandrak'izay ny helokontsika, vita fihavanana amin'Andriamanitra tsika, nalohan'ilay fahafatesana vidin'ilay fahafatesana tamin'ny ota nalohany iny. Akoatran'izay nomboany teo amin'ny hazo fijaliantsika, itsika ilay rebelle, ilay pikony de nomboany teo amin'ny hazo fijaliana niaraka taminy, ary netiny ihany koa ny endrim-pahafatesana rehetra zay tokony miatra amintsika, satria tsika ao anaty fahafatesana de mivodika rehefa ao anaty fahafatesana tsika, ao anaty fisarahana amin'Andriamanitra de mijinja mivokatra ny fahafatesana tsika. Zay ny le izy ny aretina tsy avy amin'Andriamanitra, ny olana tsy avy amin'Andriamanitra, ny tebiteby tsy avy amin'Andriamanitra, ny ozona tsy avy amin'Andriamanitra, fa vokatry ny fahafatesana, vokatry ny fisarahantsika tamin'Andriamanitra, vokatry ilay fahefana zay nomeny Adama sy Eva ny devoly, de lasa, satria ny devoly tsy hoavy raha tsy andringana, andringana ozy andrava ary amono de mazava ho azy fa fandringanana, famonoana, zay ny ataon'ny devoly, ary zany ny ozony, zany ny aretina, zany reo endrim-pahafatesana hitatsika maro isan-karazany reo. Netiny teo amin'ny hazo fijaliana zany rehetrarehetra zany, izy no nizaka ny vokatry ny nataotsika, izy no nijinja ny vokatry ny nataotsika, izy no nijinja n'zany. Ary rehefa zany de nanolotra ny aina izy, ary de rehefa nanolotra ny aina izy de nalevina izy ary nitsangana tamin'ny maty izy, ary nanome atsika amin'ny fandresena, vita mandrak'izay, vita tanteraka, vita fihavanana amin'Andriamanitra tsika, vita tanteraka, voavela ny helokontsika, vita tanteraka, vita ozy izy teo amin'ny hazo fijaliana, netiny ny endrim-pahafatesana rehetra tokony hiatra amintsika, vita tanteraka, voaomby niaraka taminy teo amin'ny hazo fijaliantsika. Zay aloha zany ny zavatra mila azotsika voalohany indrindra, zany hoe rehefa niala tao amin'ny Adamtsika, lay Adama lay nanome ny fahefana ny devoly, de naverin'Andriamanitra indray ny fahefana, ary any aminy ny fahefana, vokatry zay asa famonjena vitan'izay niverina teo aminy fahefana, verina teo amindray ny fahefana. Fa zao am'izay ry havana, rehefa namonjy atsika izy namela heloka atsika izy niara voaomby tamintsika izy nitondra ny endrim-pahafatesana rehetra tokony hiatra amintsika izy nandresy ny fahafatesana izy, de lasa velona ao anatintsika Kristy, lasa velona ao anatintsika amin'ny fanahy masina, nanisy tomboka se atsika mba azontsika antoka fa manana fiainana mandrakizay tsika. Ny olona manana fiainana mandrakizay am'izay rehefa aveo ny olona ao anaty fanjakan'Andriamanitra, tao anaty fanjakan'ny aiziny tsika, izy le nanalatsika miala tao amin'ny maizina ao amin'ny fahazavany mahagaga, rehefa lasa ao anaty fanjakan'ny mazava tsika, rehefa lasa ao anaty fanjakan'Andriamanitra tsika, de manomboka eo tsika no afaka irahan'Andriamanitra, saingy misy fepetra ahafahan'Andriamanitra maniraka atsika, misy fepetra ahafahan'Andriamanitra manome fahefana atsika, ary misy fepetra ahafahantsika miditra ao anatin'izay antom-pisitsika zay. Fa eo ny betsaka mahavon'ny kristianina, satria zao mijanona eo amin'ilay famonjena fotsiny tadiory avy ny zanak'Israely rehefa mivoaka vao Egipta, dia mijanona tao atany efitra izy efapolo taona. Ny promesn'Andriamanitra taminy tsy tany efitra, fa ny promesn'Andriamanitra taminy tany Kanana, ny any tany Kanana, any misy ny promesn'Andriamanitra aminy. Fa satria fito andro ny lalana tokony alana vao Egipta, ny ampitan'ny ranomasina mena mandra-pahatonga ny tany Kanana, fa satria niodikodina ny zanak'Israely, satria tsy fantany ny antom-piseny, satria tsy fantany hoe iza naniraka, tsy fantany hoe inona ny tena antondriany, satria tsy fantany hoe nampanantena azy Andriamanitra, ary promesn'Andriamanitra io de lozany niodikodina tao tany Kanana. Ary rehefa niodikodina tao tany Kanana izy, 7 taona izy ny tao. Ary zay niala tany Egipta rolasa isany tafiditra tany tany Kanana, Kaleba sy Josua irery sisa, na i Mosesy zay nitarika avy any tany Kanana, avy any Egipta, na i Mosesy zay namaky ny ranomasina mena ary, na i Mosesy zay nampiasan'Andriamanitra nampitsangana amin'ny menarana varahana ary, na i Mosesy zay nampiasain'Andriamanitra hanomezana ny 12 tsy tafiditra tany Kanana. Zany tsy midika hoe tsy hoe very Mosesy, tsy very akory Mosesy, fa tsy tafiditra tao anatin'ilay fanjakan'Andriamanitra izy, tsy tafiditra tao anatin'ilay iraka zay tena nampandrano, tapitra tao tany Kanana ny iraka nampanaovina azy. Ny an'Andriamanitra ry havana ao antsika zanak'Andriamanitra, ny iraka nampanaovin'Andriamanitra atsika tsy ny antom-pisitsika tsy hoe voavonjy fotsiny, de rehefa voavonjy tsika de miandry fahafatesana, de vita, de mitazan-davitra ny tany nampanantenainy zay nomen'Andriamanitra promesy ho an'ny Mosesy, lasa mitazan-davitra fotsiny Mosesy. Tsy zany ny promesn'Andriamanitra. Promesn'Andriamanitra de hiditra ao tany Kanana,
ary rehefa niditra tao tany kanana ny zanak'Israely ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Josoa rehefa tonga tao tany kanana niala ny andry afo sy andro rahona zay nitarika andry zareo tany efitra nijanona ny andry afo sy andro rahona fa nipoitra kosa le commande ny miaramilan'i Jehova le commandant de l'armée de l'Éternel zay Théophanie zany hoe fiseho an Jesosy Kristy le izy niseho lay commande ny miaramila Jehova ary niteny izy hoe zay tany rehetra hitsahany faladianareo de omeko anareo avokoa niteny tamin'ny Josoa an'izany izy raiso ny tany fa efa nomeko anareo inona ny dikan'izany revana tadio tsara fa tsika rehefa mivonjen'Andriamanitra dia nampidiriny ao anaty fanjakan'Andriamanitra ary Jesosy Kristy no niteny hoe ianareo izy izy fanjakan'Andriamanitra ny izy tsy aiza fa ao anatinareo ny fanjakan'Andriamanitra tsy aiza fa ao anatinareo tao tany kanana ny zanak'Israely zay vao nanomboka nisy ny fanjakana zay vao nanomboka afaka nanjaka Davida tao tany kanana ary tahaka izany koa ny zanak'Andriamanitra rehefa ao fanjakan'Andriamanitra tsika ampidirin'Andriamanitra ao anaty fanjakan'Andriamanitra tsika fa ny olana mila iainatsika mila raisitsika mila ivelomatsika zay fanjakan'Andriamanitra nomen'Andriamanitra tsika zay promessen'Andriamanitra le izy fa tsy promesy tsy tsika nanao promesy tamin'Andriamanitra fa Andriamanitra nanao promesy ho atsika inona dikan'izany ravana niraisy ny fahefana ary rehefa niraisy ny fahefana dia naniraka amin'ny mpianatra izy mandehanao izy ataovy mpianatro ny firenena rehetra ataovy mpianatro ny firenena rehetra naniraka ihany koa izy zay mino azy izy ny asa tokony atao any koa ary anao asa lehibe noho izany azy izy ho resahantsika zay rehefa aveo fa betsaka koa mantsy nidika vilana anao asa lehibe noho zany azy izy zany hoe naniraka Andriamanitra aveo hoe manomboketo dia voavonjy ianao marina voavonjy ianao fa saingy zao kosa namonjeko anao tsy no mba anangonanao zavatra eto tany tsy no mba ahatonga anao anana fiainana milamina tsy mba ahatonga anao tsy eritreritra afa-tsy ny momba anao ihany tsy eritreritra afa-tsy ny fitiavantenao tsy izany namonjen'Andriamanitra atsika namonjen'Andriamanitra atsika ry havana dia notahintsika mba ho lasa fitahiana ho an'ny hafa namonjen'Andriamanitra atsika dia novonjenitsika mba hizara ny famonjena izay niraisitsika zay le izy zay tadio ry havana fa zany iraka zany matoa raha isary an-tsaina ao anaty fanjakana itsika ao anaty fanjakana zany hoe raha ohatra tsika zany ka nalan'Andriamanitra ao anaty fanjakany maizina nampidiriny ao anaty fanjakany ny mazava nalany ao anaty fanjakany zao tontolo zao ary nampidiriny ao anaty fanjakan'Andriamanitra ny dikany hoe fanjakan'Andriamanitra dia Kristy ho avelona ao anatsika zay ny tena fanjakan'Andriamanitra Kristy velona ao anatsika zay ny fanjakan'Andriamanitra zay ary io fanjakan'Andriamanitra io tsy misehoseho izy io tsy misehoseho izy io tadio tsara nefa fa izao raha io saratsainao hoe ao anaty fanjakana ianao ira-panjakana ianao inona ny dikan'izany ny fanjakana na ny orinasa raha isiko ohatra fotsiny hoe ny orinasa zay maniraka anao matoa ny orinasa maniraka olona anankiray atokisany zany le olona atokisany olona fantany fa havitany le zavatra izay ampanondrahany zay ny an'izao tontolo zao zay olona atokisana olona fantatra fa havitany le zavatra nampanondrahana olona fantatra fa tsy hivadika olona fantatra fa havita tsara n'ilay mission zay ny an'izao tontolo zao fa ny an'Andriamanitra tsy mba izay kosa ry havana ny Andriamanitra ny olona irahany dia ny olona matoky azy ny olona azo ny antoka fa efa voaombo ny olona azo ny antoka fa miankohaka tanteraka aminy ary ny olona azo ny antoka fa izy niasa amin'le lalan'le olona fa tsy le olona ny ampiasa ny anarany tadio zany tadio ry havana fa raha isosaratsaina fotsiny raha misy polisy ohatra iza manome fahefana amin'ny polisy ny fanjakana tsy manana fahefana ny polisy fa ny fanjakana no manome anazy fahefana ary rehefa ao anatin'ny mission izy dia manana mandray ny autorité izy dia afaka mampiasa n'iny fahefam-panjakana iny izy isambotra anapijanona tôbila sy zatra maro isan-karazana manana fahefana izy fa rehefa tsy ao anatin'iny fahefana iny izy ka mampiasa n'iny fahefana nandrana azy iny dia zay ny antsoina hoe abus de pouvoir abus d'autorité zay Andriamanitra mijery olona tsy hanao abus de pouvoir Andriamanitra mijery olona tsy hanao abus d'autorité tsy ampiasa ny anaran'Andriamanitra fa ho ampiasain'Andriamanitra kosa isehony ny voninahitry ny anarany zay ny olona dia tavin'Andriamanitra zay tsy olona ampiasa ny anaran'Andriamanitra fa olona ho ampiasain'Andriamanitra mba isehony ny voninahitr'Andriamanitra isehony ny voninahitry ny anaran'Andriamanitra eo amin'ny fiainany zay ny olona dia tavin'Andriamanitra vonjenitsika no vonjenitsika anao inona mba ho iraka
iza no irakay ozy izy any amin'ny Isaia iza no irakay intia irawa tsy tsika maniratena fa ny fanany maniraka atsika satria velona ao anatsika Kristy ary io Kristy velona ao anatsika io lay fahefana io lay fahefana io Kristy velona ao anatsika saingy zao ry havana itsika tsirairay rehefa voavonjy de samy manana ny zanak'Andriamanitra rehetra na iza de velona ao anatin'ny Kristy tsy samy hafa tsika manana ny Kristy daholo ny olona rehefa niny ny famelan-keloka niny ny fitsanganan Jesosy tamin'ny maty mino sy mahazo antoka fa manana fiainana mandrakizay reo zany ny antsoina hoe olona zanak'Andriamanitra zay nateraky ny fanahy zay mino ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy rehefa samy nino ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy ianao nino ianao fa tsy nony aminao tsy ianao natonga anao voavonjy fahasoavana ny namonjenanareo izy tsy avy aminareo zany fa avy amin'Andriamanitra fanomezana izy avy amin'Andriamanitra tsy nony avy aminareo rehefa mino an'izany tsika rehefa mino an'izany tsika tsy avy amin'ny asa ozy izy fandrao isirearay tsy avy amin'ny asa fandrao isirearay fa asantsika voaforona nao asa tsara ozy izy ao amin'ny Kristy Jesosy rehefa nino ny asa-pamonjeny Jesosy tsika de mitovy daholo tsika samy manana any Kristy velona ao anaty fa zao kosa am'izay le fiasan'ny Kristy velona ao anaty am'izay ny samy hafa satria io Kristy velona ao anaty io zay fahefana nomen'Andriamanitra zay izy ny fahefana tsy tsika ny mampiasa ny fahefana mbola averiko indray tsy tsika ny mampiasa ny fahefana fa izy ny mampiasa ny fahefana amin'ny alalatsika presizeko tsara mantsy zay satria be de be am'izao fotoan'izao mampiasa ny anaran'Andriamanitra manetsika an'Andriamanitra hony manao an'izao manao an'ity karazan-javatra rehetrarehetra ity zany hoe manao abus d'autorité manao abus de pouvoir de raha isaratsaina ho ohatran'ny olona nomeny ny fanjakana anankiray fahefana de ampiasainy amin'tsy izy le fahefana iny fahefana nomena azy iny zany hoe tsy izy no ampiasain'le fahefana fa izy indray ny lasa mampiasa n'le fahefana ananany izy no mampiasa n'le fahefana ananany itsika zanak'Andriamanitra tsy mampiasa ny fahefana zay Kristy ny fahefana ao anatsika fa Kristy fahefana ao anatsika no mampiasa antsika tsy possible anefa zany le havana raha tsy miorina tsara mitoetra eo ambony ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy isika mitoetra tsara zany hoe miorina manana ny fifaliany ny voavela heloko vita fihavanana amin'Andriamanitra noho ny amin'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy mino ny fitsanganan Kristy amin'ny maty zany hoe manaiky fa efa nandresy ny fahafatesany Kristy ary nalamy tamin'ny fahafatesana de nafindranao amin'ny fiainana manomboka eo tsika satria nahazo maimaim-pony tsika de ampiasain'Andriamanitra kosa tsika izara maimaim-pony ampiasaintsika izara maimaim-pony ary ao anatin'izao ry havana ao anatin'izao am'izay ao anatin'izany iraka zany tadio tsara fa ny iraka tsy olona tsirairay ny iran'Andriamanitra fa ny fiangonana manontolo corps za tsy miresaka fiangonana dénomination tsy miresaka n'ilay fiangonana dénomination fa miresaka n'ilay fiangonana lay corps du Christ lay tenany Kristy eto tany izy ny loha ary tsika ny tena tsika ny tenany izany hoe tsika raha ifisaratsiana tsara fa raha i Kristy ny loha de zany hoe ny tena zany ahetsika lay loha tsy ny tena ny manetsika ny loha fa ny loha ny manetsika ny tena ny loha ny manetsika ny tena Kristy ny manetsika atsika Kristy ny manetsika atsika n'io zany hoe mila iainatsika zany hoe Kristy velona ao anaty tsy afaka iainatsika nefa zany raha tsy voaompotsika aloha ary eo ny olana satria zao vitsy amin'ny kristianina ny tena miaina ny Kristy velona ao anaty io vitsy amin'ny kristianina ny tena miaina ny fahavelomany Kristy ao anaty na meteny mpahefan'Andriamanitra ozy izy Jesosy nareo ozy izy aza mandeha ozy izy aloha mipetra tsara ozy izy ao Jerosalema mandra-panafy ery anareo ozy izy indraindray tsika mbola tsy Kristy ny maniraka atsika de maika fotsiny tsika andeha mipetra tsara ozy izy mandra-panafy ery anareo satria maiky tsika andeha de lasa mandeha amin'ny herin'ny tena tsika mandeha amin'ny loha tsika de voadona eny tsika de midona amin'ny zavatra maro isan-karazany eny tsika de lasa kivy lasa ketraky tsika raha io saratsiana fotsiny fa Jesosy raha ny teny hoe zay mino any asa ataoko ny ataony koa ary anao asa lehibe noho zany azy izy promesse n'Andriamanitra zany anao asa lehibe noho zany azy izy fa zao mba fanontaniako amintsika anao asa lehibe noho i Kristy mba raha iso saratsaina hoe anao asa lehibe noho i Kristy fa iza moa ianao ny anao asa lehibe noho Jesosy Kristy
satria tsika zany mieritreritra fa rehefa mandray ny asa mpamonjeny jesosy tsika rehefa irahany jesosy tsika de lasa itsika ndray manao asa lehibe no andriamanitra interprete tsika adikatsika vilana lay tenin'andriamanitra tsy tsika manao asa lehibe no kristy tadio zany ny teny jesosy de miteny hoe zay mino ny asa ataoko ny ataony koa ary anao asa lehibe no zany izy mariny zany fa tsy tsika ny manao asa lehibe no andriamanitra satria jesosy kristy andriamanitra fa saingy zao i kristy velona ao anatytsika mampanao asa lehibe zay mihoatra n'izay vitany kristy amin'ny alalatsika tsy tsika manao asa lehibe fa kristy velona ao anatytsika manao asa lehibe amin'ny alalatsika mihoatra n'izay efa vitany zay mila azotsika zay tsy tsika ny lehibe lasa adikatsika vilany zany de tsika ny lasa mieritreritra no izany zany tsika afaka manao zatra ngeza no andriamanitra tsy tsika manao zatra ngeza no andriamanitra fa andriamanitra manao zatra ngeza mihoatra n'izay efa vitany noho ny amin'ny alalatsika izy no miteny petra eo tanako akavanako mandra-panako ny fahavalinao ho fitoerany tongotrao mipetra eo tanako akavanako izy mandra-panako ny fahavalinao ho fitoerany tongotrao zany hoe kristy velona ao anatytsika de mampanao ny fahavalo no fitoerany tongony mamerina indray le fanjakana eo aminy zay ndikany hoe fanjakam-pisorona ny tenin'andriamanitra fanjakam-pisorona dika amin'ny fanjakam-pisorona zany hoe kristy mpisorona be velona ao anatinao tsy ianao akory no sehoizana izy eo anatrehan'andriamanitra kristy mpisorona be velona ao anatinao ianareo kosa ozy izy de fanjakam-pisorona firenena masina olona natsoan'andriamanitra ho amin'ny tena ny anambara ny atsara n'lay miantso anareo iala ho amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga ny dikan'izany de izao i kristy mpisorona be lay namaky ny taberna kely lay efitra masina tsy natao tanana tao an-danitra zany kristy mpisorona be zany ny velona ao anatinao ary raha kristy mpisorona be mivelona ao anatiko de izy mampiasa ma mba anao fisoronana ao an'ny hafa izy mampiasa anao fisoronana ao an'ny hafa tsy za akory no mpisorona tsy za no aroana kristy ny mpisorona be velona atao anatiko izy no manao asa lehibe amin'ny alalako fa tsy za no manao asa lehibe mihoatra no zay efa vitany mila mietritsika ry havana mila midina tanteraka tsika eo anatrehan'ny asa-pamonjeny jesosy kristy ozy andriamanitra mantseny arona mantsy mpisorona ianao ozy izy rehefa manao fanatitra eo amin'ny altara ozy izy rehefa manao fanatitra ianao amin'ny altara azasina vato ozy izy eo amin'ny altara azasina fiakarana vato eo amin'ny altara ozy izy iakaranao sosanatry hita amin'ny fitanjahanao inadikan'izany ry havana ao anatin'ny fisoronana satria naniraka atsika ho mpisoron'andriamanitra azasina vato ozy izy iakaranao eo amin'ny altara sosanatry hita amin'ny fitanjahanao amin'ny fotoantsika miavoavo eo anatrehan'andriamanitra amin'ny fotoantsika manampy zavatra amin'izay efa vitany jesosy kristy de tadio fa tsy maintsy hita amin'ny fitanjahantsika tsy maintsy miseho ny fitanjahantsika tsy maintsy miseho ny fitanjahanao rehefa manampy zavatra mihoatra no zay efa vitany jesosy kristy ianao amin'ny asa zay nanirany ianao ary tadio tsara fa tsy tsika akory ary ny miasa fa kristy ny miasa amin'ny alalatsika izy miasa ao anatinareo izy izy na ny fikasana na ny fanaovana atateraka ny sitrapony zany dikany hoe kristy velona ao anaty zany dikany hoe tena ositra ry havana ny tena ositra de tadio fa kristy ny manositra anao ny ositry kristy hitafio kristy ozy izy hitafio kristy lasa be debe mpanompon'andriamanitra mitady ositra gosy a droite iraky ty vazamonitra rehetrarehetra ty ny ositry kristy zay velona ao anatinao zany ny tena ositra zany ary kristy ny miasa amin'ny alalanao fa tsy ianao ny mampiasa ny anaran'andriamanitra tsy tsika ny mampiasa ny anaran'andriamanitra okizay ry havana ny mpanompon'andriamanitra be debe ny lasa mampiasa anaran'andriamanitra tsy tsika ny mampiasa ny anaran'andriamanitra fa andriamanitra ny mampiasa tsika mba sehony ny voninahitry ny anarany fitaovantsika ary zay ny tena hoe iraka tadio tsara fa ny iraka ry havana ny mpaniraka de manome fahefana ny irahana zay ny dika ny iraka zay ny dika amin'ny fahefana ny mpaniraka ny manome fahefana ny irahana fa ny irahana tsy mampiasa ny fahefana mihoatra n'zay nampanirahana azy fa ny problème ifonako tompoko fa mpanompon'andriamanitra be dehibe lasa mivoaka ny iraka ary mampiasa n'le fahefana zay nomeny lay mpaniraka mihoatra ny nanirany ny iraka ny tompony iraka ny tompony fahefana tsy tsika irahana ny tompony fahefana tsy tsika ny tompony ny autorité fa izy mpaniraka ny tompony ny autorité ary voafetra mazava izy autorité ny mampaniraka atsika zay ny dikan'izay izy autorité ny mampaniraka anao ka raha izy autorité ny mampaniraka anao de mazava ho azy fa izy autorité raha mampaniraka azy ao ohatra atao trano misy mpanampy irahako de miteny andana mividy an'izao manome fahefana anazy a apiatsany le vola zay nomeko azy manome fahefana anazy a hividy an'le zavatra teneniko
ary tsy mihoatra an'izay, tsy mihoatra an'izay. Zany manana fahefana fa midelege an'ilay autorité-ko aminy tahaka izany ny an'Andriamanitra zany. Fahefana no omeny anao ary afaka alainy raisiny eo aminao io raha ohatra ka ianao no ampiasa azy. Lasa manao abus d'autorité, lasa manao abus de pouvoir, lasa manao abus d'autorité, lasa manao abus de pouvoir. Meteza ho ampiasain'Andriamanitra fa aza mampiasa an'Andriamanitra. Lasantsika mampiasa an'Andriamanitra. Zay ny atao iraka andriavana. Raha fantatritsika zay, raha azotsika tsara zay iraka andriamanitra zay, dia hanana fanetretena ao amin'ny Kristy tsika. Zay fanetretena ny Kristiany fa tsy fanetretena antsika, satria izy Kristy ny velona ao anatsika. Ny tenin'Andriamanitra dia miteny raha za tompotsy mpamonjy azy izy nanasa ny tongotrareo, nahoana kosa moa ianareo ny tsy fanasa tongotra. Zany hoe mihetry amin'ny fihetren'ny Kristy, lasa mihetry amin'ny fihetren'ny Kristy. Tsy fahefako, tsy autorité-ako fa autorité an'i Kristy no nomeny miasa amin'ny alalako. Izy anazy fa tsy anahy, ary nataony mba ho fitahiana ho an'ny hafa, nataony nampiasainy mba ho fitahiana ho an'ny hafa, nomeny maimaim-poana mba ho ampiasainy mba ho fantsona izarana maimaim-poana ho an'ny hafa. Tady ravina fa zany fahefana zany dia misy teny zany, tsy maintsy teny nanomezan'Andriamanitra ny fahefana zany. Nge mahatonga ny teny-pahefana ny mpiandry, fa tsy azony mpiandry le izy. Zany mahatonga ny teny-pahefana, iny teny iny no manome fahefana anao, iny teny iny ny fahefana iny mandehany. Ataovy mpianatra ny firenena rehetra, tsy mpianatra ao fa mpianatra Kristy, tsy disciple atsika fa disciple du Christ. Aloha mazava tsara zay, disciple du Christ, zany hoe miheotra ny Kristy, ampiasain'ny Kristy hanao ny zavatra rehetra, ho fitoerany tongony, fenoiny tenin'ny Kristy, ny tontolo fenoiny, ny tenin'ny Kristy fenoiny, filazantsarany Kristy fenoy, hitaro ny fanjakan'Andriamanitra. Inona ny hanitarana ny fanjakan'Andriamanitra? Amin'ny alalan'ny teny, amin'ny alalan'ny filazantsara, amin'ny alalan'ny fanambarana. Fa efa niteny teo amin'ny hazo fijaliana le mpanjaka hoe vita, efa niteny teo amin'ny hazo fijaliana le mpanjaka manome ny fahefana hoe vita, ary efa nitsangana tamin'ny maty izy, efa azo ny fandresena. Ary ny zavatra teneniny fotsiny teo izy, ndanambaraon'ny olona rehetra fa efa hanany fanjakana. Zay no anjarantsika fa tsy manitatra, andanambaraon'ny olona rehetra fa any Jesosy Kristy mifanjakana. Efa niverina teo aminy, efa marina ny teniny hoe indro efa nomena ny fahefana any an-danitra sy etỳ tany. Proklameo fa any Jesosy Kristy ny fahefana, proklameo zany. Zay no anjarantsika. Tahaka raha isaratsaina reny le mpanjaka reny tamin'ny andron'ny mpanjaka, tamin'ny andro andrenam-pomera, tamin'ny andro Adama, lasa maniraka tompo mena kely mpanjaka any ambanivohitra rehetrarehetra any. Miteny andrenam-pomera ny eto Antananarivo, ny ranomasina ny Valapariako, zay fotsiny teneny. Lasa izy mampaniraka olona any ambanivohitra rehetrarehetra ny tompo mena kely. Manomboka zao mpanjaka ty andrenam-pomerina dia mampiseho taratasy, mametraka an'izay fahefana zay. Zay no anjarantsika zay. Ny fahefana dia efa mena an Jesosy Kristy, mba ho amin'ny anaran'i Jesosy izy nandoaliany loalika rehetra any an-danitra sy etỳ tany sy any ambanin'ny tany. Teny-pahefana no apetrak'Andriamanitra ao anatsika. Tsy manao zavatra mihoatra an'izay, apetrak'Andriamanitra ao anatsika ny teny-pahefana. Ambarao amin'ny olona fa vita ny ady nozy, ambarao amin'ny olona fa Jesosy Kristy ny mpanjaka, ambarao amin'ny olona fa Jesosy Kristy ny mpandresy, ambarao amin'ny olona fa Jesosy Kristy ny efa nanome fanasitranana antsika, ambarao amin'ny olona fa Jesosy Kristy ny efa nanapaka ny ozona teo amin'ny hazo fijaliana, efa izy no nitondra ny ozona rehetra. Ambarao amin'ny olona fa izy no l'Éternel des armées, Yahvé Tsevaoth, l'Éternel des armées, izy no efa mpandresy, izy le nanome fandresena ny Josoa ka niteny taminy hoe zay tany rehetra hitsahan'ny tompotrao dia omeko anao avokoa. Ry havana, zany promessen'Andriamanitra zany, zany fahefana efa nomen'Andriamanitra zany, zany tena antom-pisitsika eto tany. Vitanao ve ny iraka nampanaofina anao? Nandevenao nanao an'izany iraka nampanaofina anao zany? Nambaranao ve zany mission zay nanondrananao zany? Sa teny hafa zay tsy misoratra ao anatin'ilay ordre de mission nambarantsika? Enganeka mba tsy ho zany. Ambarao fa ny ordre de mission tsika dia anambara arak'le voananomboka ny toro-teny Jesosy, dia hozy Jesosy amin'ny fanahy Jehovah ny antenatiko, naniraka hiteny somafaly izy izy, anafaka amin'ny mpifatotra, amany ampahoriana ozy izy. Zany ny rôle atsika, andany tohizo zany zavatra nandrany Jesosy zany. Zany ny antom-pisitsika ao anaty tadio tsara fa ao anatin'ny mission an'Andriamanitra, ao anatin'ny mission. Ny olona anankiray, ny orinasa raina ny fanjakana rehefa maniraka olona andehanao mission, dia ao anatin'ny mission ao daholo ny provision rehetrarehetra. Rehefa maniraka missionnaire ny société na maniraka missionnaire ny fanjakana,
de anjaran'le mpaniraka ny manome ny provision rehetrarehetra na ny toerana toriny na ny sakafony na ny transport na tototototo le mpaniraka ny miantoka ny momba n'lay irahana rehetrarehetra tadio zany zavatra lalina zany secret zany ka raha ohatra ka ao anatin'le mission ampandrahany Jesosy ianao tadio tsara aza lay PRDM mamaiky aza le aiza ny atoriko aiza ny inona ny transport andehanako inona n'zao tsy zany ny mamaiky aza reny ny mamaiky reny mpanjaka mpanjaka lay tompony fanjakan'Andriamanitra ny maniraka anao andanatoviny iraka izy ny miantoka na ny atorinao na ny andehananao na ny sakafonao to eo am'izay misy eo am'izay andehananao ao amin'irak'Andriamanitra eo koa ny misy ny provision an'Andriamanitra rehetrarehetra tadio zany fa rehefa tsy ao anatin'ny andrahan'Andriamanitra tsika de itsika ny asa mafy ifofotra hitadiny provision itsika indray ny lasa hitadiny hoanina hitadiny atorina hitadiny andehana hitadiny transport sy ny rehetrarehetra rehefa ohatra ka itsika maniratena rehefa ohatra ka tsy ao anatin'lay iraka ampanaoviny de lasa hiasa saina am'ireny zavatra reny tsika fa rehefa ao anatin'lay mission ampanaovin'Andriamanitra tsika rehefa ao anatin'lay iraka ampanaoviny tsika de izy ny miantoka ny zavatra rehetrarehetra matokisana zany izy ny miantoka na ny ale na ny retour na ny janonanao any izy ny miantoka ry havana amezako azy de zao fa taro ny antom-pisinao maniraka anao ny tompo maniraka anao izy mandeha nataovy mpianatro ny firenena rehetra vita vizaniraka zany vitanao sa tsy vitanao mazava ho azy fa olona ao anatin'ny iraka ny ilain'Andriamanitra ao anatin'izao fotoana faran'izao tsy izy tsy ianao kory nefa manao ny asa fa Kristy velona ao anatinao manao ny asa amin'ny lalanao izy manao ny asa izy manao ny asa lehibe mihoatra no zay efa vitany ny anjaranao de ny manaiky ao anatin'ny fo feny faharesena fo feny fitiavana fo feny fietrena voninahitra ho an' Jesosy Kristy lay nampaniraka atsika nanala atsika ala maizina ao fahazavany magaga lay nahatonga atsika ho fanjakam-pisorona firenena masina olona natsoan'Andriamanitra ho an'ny tenany anambarany atsara n'lay ny antso atsika iala ao amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany magaga voninahitra ho an' Jesosy lay mampaniraka atsika amen.